Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifalinarana no iarabanantsika hatratrety alakamisy fa 7 ny volana febroary ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny Isaia mpaminany. Isaia 40, Isaia 40:7 ka hatramin'ny 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Riziona izay mitondra teny soamafaly io, miankarana tendrombohitra avo. Raha Jerosalema izay mitondra teny soamafaly io, azandrato mafy ny feonao, azandrato fa aza matahotra. Lazao amin'ny tanànan'i Joda hoe indro Andriamanitrareo, indro Jehovah Tompo ho avy amin'ny heriny, ka ny sandriny ihany no anapaka. Indro ny valim-pitiatolo ny deny aminy, ary ny valon'asa aomenta eo anoloany. Iandro ny ondriny tahaka ny mpiandry izy, ny sandrony no nanangona ny zanak'ondry, ka otrotrony eo atratra ny reny ary horoahiny miadana ny ampianahany. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Raivana niverina avy any amin'ny fahababoana ny zanak'Israely no nampitondray ity teny ity ny mpaminany Isaia 2 satria ny Isaia voalohany ihany mitondra anarana hoe Isaia. Dia Isaia 2 zany no naminany vanim-potoana samihafa tsy hatreo amin'ny 7:30 dia faminaninana izay nentin'i Isaia. Ilay tena Isaia fa ny 7 makateo ena kosa dia Isaia 2 misy zamoatra amin'ny Isaia 3. Izay afatra Isaia 2 ary manomboka amin'ity 7 ity dia fampaherezana sy fampiononana ny zanak'Israely tao anatin'ny fahababoana rehefa nokapohan'Andriamanitra, rehefa nahitsin'Andriamanitra, navelan'Andriamanitra ho babo tany Babilôna nandritra ny 790 taona dia niverina any amin'ilay tanindrazana, niverina any amin'ilay toerana izay nibeazana, niverina amin'ilay toerana nanomponan'Andriamanitra. Ary dia ity 7 ka hatramin'ny 120 ity dia toy n'izany fampanantenana izany, toy n'izany fanomeza tokon'Andriamanitra izany hoe Andriamanitra dia tsy mahafoy ny mpanompony, na dia naditra aza, na dia niodina taminy aza dia tsy foiny, nanariny ary notezainy hiverina aminy. Fa izay evi-panahy azontsika tsoahana ary mandindra eto vitsivitsy reto dia mikasika ny hoe ahoana moa rehefa mitondra antsika Andriamanitra. Davida manazava manokana hoe mitondra ahy amin'ny hay-maitso izy, mitondra eo amoron-drano, mampandry amin'ny hay-maitso izy, mitondra eo amoron-drano fialan-tsasatra izy, mamelombelona ny fanahy izy. Salamo 3:20 izay asehon'i Davida manokana indray hoe amin'ny Salamo 3:20 hoe hafa mihitsy ny fitondran'Andriamanitra ny mpanompony. Misy zavatra izay tsy eritreretin'ny saina omen'Andriamanitra ny mpanompony. Zay raha amin'ny Salamo 3:20. Fa amin'ity boky Isaia ity izay 7, Isaia 7 ka hatramin'ny 1:20 dia milaza filazantsara ihany izy, milaza vaovao mahafaly. Vaovao mahafaly izay mamitina ny hoe inona moa nataon'Andriamanitra ho amin'ny mpanompony rehefa miverina aminy izy, rehefa mitodika aminy isika, rehefa mibebaka isika, rehefa nizato hoe atsika Andriamanitra dia mitodika aminy isika. Inona nataon'Andriamanitra amintsika, inona koa no nasan'Andriamanitra amintsika. Mazava be raha tombokontsika avy any amin'ny 1:20 na 10 dia izay ataon'Andriamanitra amintsika dia izao: tsy misy diso anjara eo amin'Andriamanitra, tsy misy diso anjara eo amin'Andriamanitra ny tsirairay avy rehefa miverina amin'Andriamanitra isika. Mampatsiaro ilay tenin'ny Tompo na ny marimarina kokoa tenin'ny Paoly tamin'ilay ireo nigadra raha amin'ny asan'ny apôstôly 1:20 tamin'ilay mpiandry fonja. Hoy Paoly hoe manao hoe minoan'i Jesoa Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Ary io Josoa hatrany amin'ny bokin'ny Josoa misy dia miteny manao hoe raha izaho sy ny ankonako dia hanompon'i Jehovah. Zay amin'ity andininy ity dia andiny fa 1:20 iandro ny ondriny tahaka ny mpiandry ondry izy, ny sandro no nanangona ny zanak'ondry, ka otrotrony eo an-tanany ireny ary horoahiny miadana ny ampianahany. Zany hoe samy manana anjara amin'Andriamanitra avokoa io. Na
ilay atao hoe andian'ondry na ny ondry lehibe na ny zanak'ondry na ny ondry kely. Sary zany zao anisy iapa-aminany eto izay fantatry ny zanak'Israely tsara, fantatry ny Joda tsara ny hevitro andiny iraika ambin'ny folo io hoe Andriamanitra lay tena mpiandry tsara. Ary sary maneho zany lay Andriamanitra mpiandry tsara ka na iza rehefa miverina amin'Andriamanitra dia mahazo fitahiana. Ary lay fitahiana dia mahatratra ny ankohonan'ny olona, mahatratra ny isam-baravarana. Andriamanitra rehefa malala dia tsy hoe Andriamanitry ny individu ihany, hoe ny tsirairay no manana n'Andriamanitra zay mantsy ny voizin'ny ataontsika hoe réforme ny fantsipavahana dia nanome ataontsika hoe lafiny mazava io famonjena io dia individuel, io famonjena io dia ny tsirairay no manapa-kevitra ovonjena ary ny famonjen'Andriamanitra dia tandrifiny ny tsirairay. Izay lay ataontsika hoe fomba fijery réforme zay nampiroborobo ny individualisme. Fa tsy de ohatr'izay loatra ny testamenta taloha. Testamenta taloha dia manome toerana lay fianakaviana, manome toerana lay fiainam-piankohonana. Ka ny fiverenana ray mpianakaviana, ny fiverenana reny mpianakaviana, ny fiverenany ireo ataontsika hoe ankohonana ao amin'Andriamanitra dia miantraika amin'ny isam-batan'olona ny fitahian'Andriamanitra. Andriamanitra mitahy dia tsy mitahy ny tsirairay ihany fa Andriamanitra mitahy ny isam-piankohonana sy ny isam-pianakaviana. Hoy-tsika hoe rehefa inona no ataon'Andriamanitra rehefa miverina amin'isika. Mazava ho azy eo andiny iraika ambin'ny folo io manaiky iandry, izany hoe manaiky hitantana ny tsirairay avy, manaiky hivimbina antsika Andriamanitra, manaiky hitari-dalana antsika ho amin'ny lalan'ny fiainana sy ny fahatsaran'Andriamanitra rehefa miverina amin'isika. Tonga hitantsika ny lalana tokony ho aleha. Zay le hoe Andriamanitra mpiandry tsara, iandry ny ondriny izy. Rehefa miverina amin'Andriamanitra tsika dia hitantsika ny lalana tokony aleha, hitantsika ny zavatra, fantatsika ny zavatra tokony atao, ateraky ny fiverenantsika amin'Andriamanitra. Rehefa tsy ao amin'Andriamanitra ny olona dia mazava ho azy mivezivezy izy, mampatsiaro ny hiran'ny protestanta hoe nivezivezy ihany karo javatsoa. Zany hoe mivezivezy fotsiny manjenjena rehefa tsy miaraka amin'Andriamanitra, tsy hoe tsisy atao akory fa lay atao tsisy heviny, lay atao tsy mitondra fifaliana, lay atao tsy mitondra vokatra mahasoa rehefa tsy ao amin'ny tompo isika. Marina loatra mety ho vokatra mahasoa amin'ny eritreretan'ny izao tontolo zao aza. Fa raha amin'ny Baiboly dia zao, rehefa tsy miaraka amin'Andriamanitra isika dia fifaliana mandalo no azontsika, vokatra mahasoa ataontsika hoe tsy maharitra no ho azontsika. Eto ary dia nitaonantsika Isaia ampaminany atsara hoe miverena amin'Andriamanitra. Fa rehefa miverina amin'Andriamanitra isika dia izao manome toky Andriamanitra fa hitantana antsika, hiaro antsika, hivimbina antsika, hamelona antsika arakara. Andiny iraika ambin'ny folo. Fa ny faharoa zay asehony andiny fa fahafolo indray dia tsy hoe lay fikarakarana ny ara-nofon'ny olona ihany. Ny ataon'Andriamanitra rehefa miverina amin'isika, tsy hoe fikarakarana ny fiainam-piankonana, sakafo hohanina, rano hosotroana, akanjo hitafiana, jiro hijoroana, tsy zay amin'izay lafiny ataontsika hoe filana fototra maha olombelona izay ihany no ampanantenan'Andriamanitra rehefa miverina aminy isika. Ny andininy fahafolo manao indry Jehovah Tompo ho avy amin'ny heriny ka ny sandriny ihany no anapaka. Indro ny valim-pitia tolony dia ny aminy ary ny valinasany omeny teo anoloana. Ina andikan'izany andininy fahafolo zany? Dia mazava ny teniny afa amin'ny Isaia ampaminany eto fa zao Andriamanitra miado antsika ao anatintsika, amin'ny fiainantsika isan'andro ao anatintsika mamelona sy mikarakara Andriamanitra. Fa misy kosa ny fiainantsika ivelany zay. Ny fiainantsika ivelany dia misy valanaretina, misy fahavalo, misy mpialina, misy mpanao herisetra, isan-karazany zay mety ho manodidina antsika. Dia Andriamanitra eto manome toky manao hoe ny fiainanao ahiko karakaraiko, fa ny zavatsarotra lalovanao dia ny sandrin'Andriamanitra no hiaro. Andriamanitra amin'ity Isaia toko fahefapolo ity dia Andriamanitra voninkiaro. Rehefa miverina aminy isika, rehefa ao amin'Andriamanitra isika dia manaiky hiado antsika Andriamanitra, manaiky aneho ny heriny Andriamanitra mba ho fiarovana antsika, sandriny mahery. Rehefa miteny hoe sandry dia milaza fahavonona hiaro zay, milaza fahavonona hanohitra izay rehetra mety ho hery manimba ny fiadanam-po aty anatintsika. Ravako ho hiaro ny tompo eto. Indro Jehovah Tompo avy amin'ny heriny
ka ny sandry ny ihany no hanapaka. Tsy vitany hoe iaro izy fa izy mihitsy koa no hanapaka. La ifambolana hoe manapaka de zao izy no hitsara, izy no hanavaka, izy no iaro, izy no hiantra. Midika inona io? Famindrampon'Andriamanitra. De afaka malala am'zao lakamisy omen'ny tompo anao zao de manome toky ary Andriamanitra. Fa ny fiverenantsika ao aminy de midika famindrampo amin'ny fiainana isan'andro. Fa izao koa midika famindrampo eo anoloanany zavatsarotra ka manaiky hiady ho antsika, hiaro antsika Andriamanitra. Fa ny fahatelo zay aseho ny andininy fahafolo indray, fahasaizo indray, inona koa no ataon'Andriamanitra amintsika? Inona indray no andrasan'Andriamanitra amintsika? Rehefa miverina amin'Andriamanitra isika, de inona ataon'Andriamanitra amintsika? Mikarakara sy mamelona izy. Fa inona kosa indray no andrasan'Andriamanitra amintsika? Toy izy manao hoe zao no izy, dany ianao asandrato ny feonao, dia ndany ianao mitondra teny soa mahafaly, asandrato ny feonao, asandrato fahaza matahotra, lazao amin'ny tanàna ny Joda hoe ino Andriamanitra. Riavako ny olona naveran'Andriamanitra eloka de mijoro vavolombelon'ny fahatsaran'Andriamanitra. Ny olona nitahiny Andriamanitra de manaiky ho vavolombelon'ny fitiavan'Andriamanitra. Zay mahatonga ny tompo manao hoe tsy tokony ho mangina ny vavan'ny tahina. Raha ohatra ka ny vavan'ny olona nitahina no mangina de izy ary nanome voninahitra an'Andriamanitra. Fa ny vavan'ny olona natsary fitahina de tsy tokony ho angina eo anatrehan'ny famindrampo sy ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny tompo areto ny tenitsiny hoe mandehana makany an-tendrombohitra. Rehefa miteny hoe tendrombohitra dia mandehana ataovy hita, ataovy tazana lavitra, mandehana ataovy hitan'ny olona manodidina iny eny fa mijoro vavolombelona ianao. Rehefa miteny hoe tendrombohitra, milaza fikirizana ihany koa, milaza fisandratana, hiakatra ambony mba hanambarany vaovao mahafaly, milaza hoe izany fijoroana vavolombelona zany toy ny miakatra eny tendrombohitra ho tazan'ny olona fa ilana fikirizana, ilana faharetana. Afaka malala manahoana ny fijerinao ny fiainana kristianina ankehitriny? Afa-po amin'ny fiainana kristianina ve ianao? Afa-po ve ianao ny amin'ny fijoroana vavolombelona ataon'ny mpino? Afako inoko fa betsaka ny tsy afa-po. Satria am'izao androntsika izao betsaka no mitonona kristianina fa vitsy no mijoro vavolombelona. Vitsy no manandratra ny feony, maneho voninahitra n'Andriamanitra hoe Andriamanitra lay tsara, Andriamanitra lay mpamonjy, Andriamanitra lay mpamela heloka. Afako am'izao alakamisy izao mampahiry anao ary. Mandehana mijoro vavolombelona, namorana sarotra, mandehana mijoro vavolombelona fa Andriamanitra momba anao. Mandehana mijoro vavolombelona fa Andriamanitra tsy mahafoy na mahasaraka. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay fa ny fiverenanay aminao dia midika fitahina ho anay, famindrampo anay. Andriamanitra mitantana sy miantra, mamelona sy mikarakara anay ianao. Mitaona anay ho vavolombelonao. Tao amin'izay ho vavolombelon'ny fahatsaranao Andriamanitra. Tao amin'izay ho vavolombelon'ny fitiavanao. Rakoa feo fahasoavanao Tompo. Ny asanay isan'andro, tsapanay fa Andriamanitra mamelona ianao, ataovy ho fantatra zao tontolo zao fa anao zahay. Jereo Tompo ny asanay isan'andro, ataovy mahavokatra, ataovy hitanay fifaliana, ny sakatsakana maro samihafa rehetra, didinay amin'ny anaranao Jesoa reny. Tsy hanelingelina ny fifalianay, ny fitahiana omenao anay. Vavak'izay Jesoa. Jereo ireo marary, jereo ireo manana olana. Mety izy ianao hamangy azy ireny amin'ny isan-tokantrano, fa Andriamanitra ny isam-pianakaviana sy ny Andriamanitra ny isam-piankohonana ianao ka mahita izay ilain'ny tsirairay avy. Tao amin'ny kosa Tompo ny fianakaviana sy ny ankohonana tsirairay avy hiverina aminao fa ao aminao ihany misy ny fiainana. Misaotra Jesoa fa mametraka ty tontolo andronay ity eo ambany fitahinao zahay. Amen.